Ny resaka texturina zany no resantsika eto amin'ity dingana manaraka ity ka sélectionnentsika ilay latabatra dia shift H dia izy reriny eo dia hozaraintsika roa ny écran antsika, clic droit eo amin'io partie io dia split array no safidiana dia misy an'iny ligne iny afaka kisakisaka ataontsika eo zany dia cliquentsika ny N dia T manala an'ilay fenêtre kely reny zany dia eto amin'ity bouton ty ataontsika hoe UV zany no safidintsika dia miditra mode diditsika zany atao amin'ilay latabatra dia misafidy ny mode de sélection edge zany dia sélectionnentsika ny edge iny zany dia aveo ho sélectionnentsika manao contrôle E aloha dia maxime safidintsika vadika menamena zany ilay ligne teo dia sélectionnentsika zany iny iny edge iny zany sélectionnentsika ohatr'izao iny ambany iny zany sélectionnentsika ohatr'izao dia sélectionnentsika le edge zany dia aza misy adino le eto ampovoany kely eto zany sélectionnentsika ohatr'izao izy zany. Rehefa vitantsika izay dia ho asiantsika maxime angambany contrôle E dia maxime dia mivadika menamena izy. Rehefa izay dia ho sélectionnentsika koa ngamba aloha reto ambany reto. Traso aloha misy adino. Sélectionnentsika viantsika sélectionnena. Sélectionnentsika ohatr'izao raso iny sélectionnentsika fa tsy iny dia ty ambany ty dia contrôle E dia maxime zany dia sélectionnentsika dia une droite misy an'io fenêtre io zany dia une droite no sélectionnentsika dia lasa vadika 2D ato zany ilay izy dia manao new tsika dia asiantsika hoe créer grid zany tsika ahafahantsika mahita an'ilay izy grid ataontsika 2048 ny angezany dia io sélectionnentsika UV grid dia ok dia lasa misy an'io grid io dia atao amin'ilay panneau ato amin'ny ilany ankavanana misafiditsika zany eo amin'ilay sedina cosentsika le multi texture solide io zany sélectionnentsika dia ohatr'izao zany dia sélectionnentsika ty ambony ty raso aloha sélectionnentsika zany le fasy ambony dia avy any ambony tsika mijery dia mipolitsika zany eo io dia project from view zany dia lasa carré kely ohatr'izao le izy dia jereo ilay grid fa ohatr'ireo zany ny amin'iny zany asivantsika texture rehefa avy eo dia ezahantsika tsy midéformer zany le grid ohatr'izao zany dia sélectionnentsika indray ty le amin'ny côté ty raso aloha vetivetika sélectionnentsika ty ariny ty apitsika an'le ray eo amin'ny sisiny io dia numpad 3 tsika dia atao vue filaire dia U dia project from view dia lasa nazo an'le carré grid tsara koa tsika zany tsy déformé somary skeletsika kely dia mengeza izy atsy na mekely dia afindratsika velan'ilay grid dia ho sélectionnentsika indray ty face ray ty an'ilay latabatra ty dia numpad 1 dia U dia project from view zany dia azosika eo dia skeletsika moa dia jereo fa miova forme an'ilay grid kely zany. Reo moa zany repère atsika fotsiny amin'ilay isehoan'ilay texture atsika rehefa avy eo fa grid no ampiasaintsika dia anao an'ilay eto amin'lohantsika sélectionnentsika io dia avy eo L dia avy eo amin'ny numpad 3 tsika dia manao indray tsika avy eo andraso aloha vetivetika skeletsika amin'ny anina zany izy amin'ny axe-ny greka zany ato amin'ilay ilany ankavia ato moa zany plan 2D le ato zany 2D ny ato dia lasa mahazo an'ilay carré tsara tsika zany ohatr'izao dia skeletsika kely izy mitovitovy angeza amin'ilay ambony sy ilay amin'ny côté zany ilay grid atsika dia sélectionnentsika indray iny face iny dia zavatra ho ataontsika aloha ngambany sélectionnentsika ny lay ambony ohatr'izao zany iny
sélectionnentsika de avy ato ambany koa sélectionnentsika zany iny ambany iny zany sélectionnentsika ohatr'izao izy tsy maninona de avy any ambonitsika de de project from view de lasa ohatran'ito zany ny paoziny atao amin'ilay UV map editor ato zany de akisakitsika ny avelany de ato amin'le côté ato zareo fa déformé zao le grid de sélectionnentsika koa sélectionner de numpadien de project from view de project from view de skeletsika kely mba ho ngezangeza mitovy amin'iretsy de kely sisa de ho vita fa ito ngambany sélectionnentsika de L de vao sélectionner iny amin'ny sisiny iny de 3 moa zany de de project from view de lasa nahazo an'le carré kely tsika ohatr'izao zany de vitatsika le dépliage fa ho alamitsika zany le izy ataotsika mahazo place atao amin'ilay carré amin'le grid ato izy zany satria eo zany no anasivatsika an'ilay texture azo rehefa avy eo de placetsika aloha lay UV atsika UV moa zany filazan'ireny angezaitsika kely esahatsika serena zany le espace ato amin'le carré ato de alamitsika le izy andraso vetivetika aloha mode edit de andraso iny activeko zany izy izy teo zao zany de activeko lay bouton io zany de mipoitra foana na tsy sélectionner afahako miplacer an'ilay UV zany ka ty placeko eto amin'le carré kely raha eto zany ohatr'izao zany de skeleko izy de placeko eto de ty koa apetrako eto zany skeleko kely de ty moa zany le avy any ambany iny zao fa placeko ihany de ty le avy ato ambony de raso aloha placentsika ohatr'izao izy de ty le ato ambany de skeletsika satria eo ambany io tsy de hita zany de ataotsika kelikely tsy maninona any ambany iny raso skeletsika tsara ohatr'izao izy de mahazo le carré tsika de ohatr'izao zany de placetsika lay UV map zany ny tanjona zany de mba homogène tsara le grid zany eo amin'ilay objet atsika amin'izay le texture atsika ampidirisika rehefa kelikely miaina tsara iny le aorina iny zany tsy maninona na kelikely ara ny placeny iny tsy maninona de ty amin'ny côté ty moa zany hita de tsy maninona fa angezaitsika kely izy de placetsika eo de placetsika lay UV zany ataotsika ohatr'izao de de skeletsika ngezangeza ohatr'izao zany de ezahantsika lamina ihany izy na isany ary placetsika ohatr'izao tia placetsika tia ho afindratsika ato aloha ngambany ohatr'izao zany na asitsika rotation izy de ty placetsika atao amin'ny malalaka ato reto afindra ato ka reto afindratsika ato de tia placetsika eto amin'ny sisiny eto ity ho ezahantsika ampidirina rotation 90 de ombeto iny zany avy eo de tia amboaritsika kely sélectionnentsika de ho afindratsika ty amin'ny malaladalaka ty zany izy ohatr'izao zany mila alamitsika tsara zany le UV de tsy sahirantsika mampiditra an'le texture rehefa avy eo ohatr'izao zany ny an'ilay latabatra zany vitany azy de saovetsika ihany moa tia somary angezaitsika kely ihany satria malalaka be zany lay placen'ilay UV de tsy maninona ohatr'izao zany de rehefa vitatsika iny de apotratsika ny objet rehetrarehetra de ho anao indraytsika zany ny dépliage UV ny objet manaraka de le trano sélectionnentsika de shift as de izy reriny eo de misafidy ny edge tsika sélectionnentsika zany reny edge reny reny sélectionnentsika reny izy manindry shift moa zany de
ny mipady 5 raha ohatra hoe sendra voelingely le perspective tsika de sélectionnentsika ohatr'izao zany le izy de azo adino ny shift sélectionnentsika miaraka manko le izy amin'iny zany de sélectionnentsika ohatr'izao izy a sélectionnentsika koa ohatr'izao a sélectionnentsika ohatr'izao zany iny a le edge iny zany a ohatr'izao zany de manao contrôle E de marque sim de lasa misy an'ilay menamena moa zany ilay nasitsika le sélectionnentsika teo de rehefa vita indray zay a de anaotsika anao anisy sim an'ilay anina zany tsika ilay sasany a fa io aloha zany sélectionnentsika le fasy a sady nisy an'le sim koa izy toa de nanampy antsika ohatrany hoe indray ny vo sélectionné zany teo de avy eo rehefa vitatsika zay afany ambonitsika de U a de project from view zany de nahazo an'iny zany tsika le mapitsika am'le ambany iny zany de ahoditsika de placetsika eo ambony eo izy zany ohatr'izao zany de lasa nisan'le gride koa zany io zany de mety de avoakatsika kely fotsiny aloha rehefa vitatsika zay de misafidy ny edge indray tsika de anao an'ilay rindrina io tsika ka sélectionnentsika iny a ilay sisiny iny zany tao vue filaire raha sahirantsika sélectionnentsika atsiny a ndraso aloha sélectionnentsika ty amin'ny coin ty a de ty amin'ny coin ty a ohatr'izao zany a de contrôle E de marque sim de face de sélectionnentsika de L de azosika zany iny rindrina iny a de project from view de apitsika an'le gride le izy de ohatr'izao zany le izy lasa misy an'le gride koa zany iny rindrina atsika io zany de edge ihany mode de sélection atsika de anaotsika ny lay sisiny reto angambany sélectionnentsika le edge moa zany a ohatr'izao zany de sélectionnentsika de marque sim contrôle E de face a misafidy mode sélection face sika zany de sélectionnentsika de niala koa zany iny ambony iny tsy hoe niala moa zany fa vo sélectionné manokana izy de nanao U tsika de mipoitra tato zany le mapin'le izy a ho afisentsika ihany le izy zany aloha fa ngambany a supprimer tsika aloha reto face reto satria tsy ilaitsika x de face zany manala an'iny de niala tany izy a de aveo a face tsika de sélectionnentsika de L de U tsindritsika de lasa miverina ohatr'izao zany le mapy teo a fa amboaritsika scalentsika amin'ny axe-ny Y izy zany ohatr'izao zany de scalentsika ohatr'izao izy de nahazo an'le carré carré am'le gride zany tsika fa avoakatsika eny avelany aloha zany reo rehefa vitatsika iny a de anoho ny manaraka tsika de ilay mode edge aloha zany a ho sélectionnentsika zany ilay rindrina avy ato amin'ny ankavia asitsika an'iny ny eo am'le farafarakely a iny zany sady ohatrany hoe karazana linina manasaraka azy a sélectionnentsika le izy a de contrôle E de marque sim de ohatr'izay koa ny ato amin'ny varavarambe ato amin'ny ankavanana contrôle E de marque sim de face nay sélectionnentsika de vo sélectionnentsika zany lay côté ankavia fa amboaritsika kely aloha de sélectionnentsika ilay lavaka fitoeran'ilay vato kely zany a sy ilay anina zany no marque atsika ihany de contrôle E de contrôle marque sim zany le contrôle E de marque sim safiditsika de tohizatsika am'le ato amin'ny ilany ato a sélectionnentsika raha sy ohatr'izao zany sélectionnentsika de marque sim de miditra iny supprimentsika zany face raha iny de ity koa fa tsy ilaitsika ohatr'izao zany de miditra an'le edge indray tsika de ato amin'ny ilany ato koa ataotsika ohatr'izay a sélectionnentsika zany iny de rehefa vo sélectionné ndraso aloha de marque sim ohatr'izao zany
de sélectionnentsika amin'izay zao lay côté ato de L de mbola misy tratra kely ty fa andraso aloha vetivetiky miditra fasy sika de jerevantsika hoe inona tsy mampety azy. Andraso aloha sélectionnentsika de marxime de ato koa apitsika marxime de mifasy amin'izay safiditsika mode de sélection zany de ny mipady 3 tsika de project from view de apitsika an'le grid de lasa nahazo an'le grid koa zany le izy de amboaritsika ny angezan'ilay grid zany de ohatr'izao zany de avoakatsika de sélectionnentsika koa lay atao amin'ny ankavanana de ny mipady 3 de U project from view de apitsika grid de lasa misy grid koa zany izy io zany lasa manana UV moa zany izy io zany de zahantsika homogène daholo zany lay grid zany na amin'ny tany na le amin'ny rindrina zany zahantsika mitovitovy ny angezan'ilay grid zany. Sélectionnentsika le ato ambany manindry face iray de L de raso aloha miditra edge zany safiditsika de contrôle E de marxime de ato amin'ny ilany ato koa apitsika zany eto amin'ny coin kely eto contrôle E de marxime de reto amin'ny io koa zany reo zany apitsika koa contrôle E de marxime de face de misafidy eo de manindry L de U de lasa nettoie zany lay lavakitsika tato fa amboaritsika kely skeletsika amin'ny axe ny X izy zany ohatr'izany tsy maninona zany io de raso aloha apitsika kely mahazo carré carré de avy eo skeletsika izy ohatr'izao de ohatr'izao zany ie de ataontsika ohatr'izay koa zany lay manaraka atao amin'ito sélectionnena de L de U afa atao amin'le UV image ato zany de io le izy io de skeletsika amin'ny axe ny X de skeletsika de ohatr'izao zany de hitatsika ilay grid io moa afaka atao hoe shift as de izy rery mipoitra eo amin'ny mode edit iny de skeletsika kely izy ohatr'izao zany ohatra ie de miverina altasitsika de mipoitra daholo lay trano teo de afindratsika zay skeletsika kely aloha zany de anao an'ilay fitoerana vato kely eto sika sélectionner de L de U de poitra indray le izy zany le UV mapiny io zany skeletsika kely amin'ny axe ny X izy mba ho carré carré tsara le izy de skeletsika le izy mba ho ngezangeza manaraka an'ilay grid rehetrarehetra eo zany ohatr'izao zany ilay izy ohatra zany ohatrohatr'izao zany de vitatsika zay iny fa ho ezahantsika ho alama ao anatina UV iray zany reo UV maromaro reo. Contrôle P moa iny nataoko iny fa aleo contrôle Z de atao manuel le izy placetsika tsikelikely eo zany lay izy iny zao lay ambany iny de ty lay rindrina lay amin'le rindrina moa zany tsy de misy hoe texture be ho ampiasaitsika ka na somary ataotsika kelikely ary izy zany atao anatin'ilay UV atsika tsy de maninona mihitsy fa ilay ambany sy lay rindrina ery amin'ny fond ery zany no ho ezahantsika mena place tsara raha amboaritsika zany lay UV mandamina azy zany zao tsika mandamina an'ilay izy ohatr'izao de ho placetsika zany lay UV iny zao lay rindrina iny le ny amin'ny fond ery zany iny ohatr'izao zany raso aloha ataotsika ohatr'izao skeletsika kely izy de rehefa vita iny de placetsika tsara eo izy de ity moa zany lay tafo
Ilay tafo koa moa loko fotsiny zany no ataontsika amin'ilay tafo ka tsy maninona izay mpanaovantsika azy a na kelikely dia nataontsika rotation dia placentsika eo a. Ty ilay rindrina placentsika eto aloha dia avy eo placentsika ilay tafo a, ilay UV zany. Dia rehefa vita izay a dia placentsika reto ilay fitoerana vato. Ireo moa zany na kelikely koa raha placeny eo amin'ilay UV map tsy maninona satria ireny loko no ataontsika amin'ireny zany dia tsy olana mihitsiny. Izay zany fahalalama ilay UV an'ilay tranontsika. Dia rehefa vitantsika iny a dia tohizantsika amin'ilay varavarambe satria varavarambe koa asiantsika texture nahazo ka mode edge dia sélectionnentsika zany iny edge amin'ny sisiny iny a. Io mbola misy miroir dia vitan'ilay miroir io ihany ilay ambany iny a dia tsy olana ho antsika. Sélectionnentsika reny amin'ny coin reny zany ohatr'izao zany a dia contrôle E dia marque sim dia E a dia U moa zany dia unwrap zany safidiantsika dia nahazo UV tsika tato fa tsy dia mety amintsika ilay izy dia sélectionnentsika zany ty face ty dia U dia project from view dia lasa mahazo an'ilay carré carré tsara tsika ohatr'izao zany raha hitanareo dia placentsika eo dia sélectionnentsika ny avy ato ambadika dia L dia raha solo vetivetika ho amboarintsika kely eto a ho ampitsika marque sim zany amin'ny tony coin tony. Sélectionnentsika ilay izy a dia ato koa sélectionnentsika zany ilay ato amin'ny coin ato ohatr'izao dia iny ampitsika koa zany iny a marque sim contrôle E dia marque sim ohatr'izao zany. Dia ny ato ambany ato koa ataontsika zany eo a dia iny zany a dia iny a ohatr'izao zany dia ty a ohatr'izao a ilay ato sao dia adino io ya efa nampitsika dia marque sim dia sélectionnentsika ilay face dia ato amin'ny pas 3 dia U dia project from view zany dia nahazo an'ilay carré carré tsara koa tsika zany tato ambadika tato a. Dia anao an'ilay amin'ny sisiny iny tsika zany a sélectionneko ilay sisiny dia nanao U a U moa zany dia E moa zany manao mise-à-jour ato amin'ilay anaty fa iny raccourcihany iny dia ty somary scalentsika kely ohatr'izao a scalentsika ilay izy dia scalentsika miditra ao anatin'ilay map zany no lasa ngezangeza ilay carreau amin'ny partie iny ohatr'izao zany. Io tsy voatery hoe fanitsy be fa rehefa homogène zany ilay izy tesainy tsara dia sélectionneko dia E a dia lasa vita mise-à-jour ilay ato amin'ny UV ato a dia scaleko ilay izy a mba ho carré carré tsara zany ilay zavatra azo ohatrohatr'izao zany ohatra scalentsika kely izy. Dia rehefa vitantsika izay dia ho alamintsika indray ngamba ilay UV an'ilay varavarambe antsika. Reto moa zany ilay fasy aloha sy aoriana angezaintsika satria izy no tena hita be zany. Angezaintsika dia placentsika tsara eo izy a ataontsika mitovitovy zany ohatr'izao dia ilay ambony a sélectionnentsika dia ataontsika project from view zany dia scalentsika kely ohatr'izao izy a dia rehefa vita dia ny amin'ny côté reto koa zany a raha solo vetivetika iny amin'ny côté iny a fa miala zany raha solo ty ilay ambony teo a ampiarahantsika dia U dia project from view fa nisy adino iny teo a zao zany dia scalentsika kely izy. Rehefa vita iny dia anao an'ilay amin'ny côté indray tsika zany sélectionnentsika ilay amin'ny côté ireo a sélectionnena tsara tsisy adino ohatran'ilay teo zany dia ny mipady 1 dia U dia project from view zany ohatr'izao zany dia
skelentsika kely de ohatr'izao tsy maninona de sélectionnentsika miaraka de mipotra daholo le UV atsika de anamboatritsika andamina an'ireto UV atsika reto angambany andraso vetivetika aloha activeko ty io moa zany rehefa active de na tsy sélectionné ara ilay objet atsy de mipotra etsy foana le UV zany de modididitsika de skeleko kely aloha zany reo zany le ao anatin'ireo de reto zany faut sélectionner reny de ohatra numpad 1 de project from view zany de nahazo an'iny tsika de skeletsika kely izy tsy maninona ohatr'izao zany de placetsika amin'izay zany ilay UV atsika atao anatin'ilay map zany placetsika azo toerana tsara ohatr'izao zany skeletsika miaraka izy de apetrakitsika azo place tsara zany ohatr'izao zany de reto koa ampidiritsika ao anatiny ataotsika R90 izy de miova ny rotation zany ty koa ahoditsika de placetsika de reto bataitsika vita zany zay ny am'le varavarambe atsika iny de ny ataotsika manaraka sauventsika ihany aloha scène de anaony iny tsika zany anao ny UV an'ny reo magazine zany no anoizantsika anazy satria ho asitsika texture koa fa skeleko kely ihany aloha zany ilay izy de shift asa de ataoko alt R zany de manala an'le rotation zany izy de zao ahafahantsika miasa tsara zany de miditra zany tsika aveo rehefa vita iny mode edit tabs de ataovy vue orthographique zany raha ohatra hoe voahelingely le perspective de misafidy ny edge tsika de sélectionner tsika zany ilay edge le ao anatiny io zany sélectionner tsika de reo koa sélectionner tsika de iny apitsika an'iny de apitsika an'ireto zany sélectionner tsika de sélectionner tsika koa zany andraso aloha vetivetika sélectionner tsika iny de sélectionner tsika ty ambany ty de apitsika an'ty ambony ty fa iny andraso aloha ty de sélectionner tsika zany indray iny de rehefa vita zay de sélectionner tsika koa ty de apitsika an'iny de ilay ato amin'ny sisiny ato koa sélectionner tsika andraso aloha ohatr'izao zany de contrôle E de marque sim zany de lasa menamena moa ilay izy zany rehefa vita zay de sélectionner tsika izy de face de sélectionner tsika amin'ny face amin'iny de sélectionner tsika reto andraso face de sélectionne tsika de L de faut sélectionner iny de io zany manao U tsika de undrap de nahazo zavatra ohatr'izao de ny zavatra ataotsika manaraka angambany numpad 1 aloha de project from view zany ny sélectionner ny projetentsika an'io lay sélectionner io zany de placetsika eo ambony eo de torak'izany anaovantsika an'ilay reto koa sélectionnentsika de L de atao amin'ny numpad 3 indray tsika de io de project from view de skeletsika ngezangeza izy eo moa zany misy an'le feuille reny zany no ametrahana an'le texture ana feuille de placetsika eo ambony eo izy de lay ato ambadika tokoa sélectionnentsika amin'ny face ray de L de faut sélectionner reo telo reo zany reo efatra reo zany moa de numpad 1 de U de project from view de skeletsika de placetsika ohatr'izao zany lay izy ohatr'izay zany raso aloha ohatr'izao rehefa vitatsika zay
de le ambony ity zany a reto a sélectionnentsika de ndrasolo vetivetika sélectionnentsika zany face iny a de le ambony a de avy any ambonyntsika de project from view zany ataontsika ohatr'izao le izy de reto ambany reto a sélectionnentsika reto a ataontsika fotsiny hoe rasoloa face a de misy an'le reto zany a ohatr'izao a de u de project from view zany am'le numéro 3 de u de project from view de ohatr'izao zany vita ny uv an'ilay bokontsika ka afindratsika ilay face ray iny zany ohatr'izao zany ndray face ambony de ndray zany face ambany de vita ny uv an'ilay bokontsika zany a ohatr'izao de afisaintsika daholo lay objet rehetrarehetra teo a de ilay efa vita uv mampinina iny zany a skelentsika kely aloha skelentsika kely de aveo a sélectionnentsika miaraka zany miaraka am'le coussin de supprimentsika le boko sasany de ny ataontsika manaraka rasolo vetivetika rasolo sélectionnentsika le magazine de supprimentsika le ao ambany aloha zany le boko ray tao ambany le tsisy uv zany de ahenantsika kely de placentsika eo a de io ndray no dupliquentsika zany satria io no efa misy an'le uv mampinina teo dupliquentsika de ahodintsika de ampiakaritsika zany am'izay tsy manao an'le sasany ntsony zany tsika ny tanjona amin'iny zany de dupliquentsika farany de ahodintsika kely izy a de ahodintsika le ao ambany a ty koa ahodintsika de tia ahodintsika ave ndrasoloa ary a sélectionnentsika aloha izy telo a ty ray ty a de afindratsika ty a sélectionnentsika de afindratsika zany iny a avoakatsika le izy de ty atambatritsika izy roa de afindratsika koa ny an'le ray a de sélectionnentsika le ao ambany de sélectionnentsika izy roa de contrôle J de lasa mitambatra anankitelo zany lay uv zany fa hoalamitsika zany izy de hoalamitsika skelentsika reto a amboaritsika ohatr'izao zany resaka mandamina uv zany no tena ataontsika eto zany amin'ity partie ty aloha zany placentsika tsara le uv a azo toerana ao anatin'io carré io zany izy ohatr'izao zany a de reto koa placentsika eto ambanimbany eto ngamany reto zavatra telo reto uv telo ohatr'izao zany ohatr'izao de placentsika am'izay reto zany le misy an'ilay couverture sy an'ilay izy a satria boko telo manko le izy sélectionnentsika miaraka de skelentsika kely a am'izay mba hisy place ho anazy telo enina moa zany fa tsy hoe telo de ty ataontsika eo a de ty ampiakaritsika ohatr'izao a ngamba skelentsika kely ihany aloha ohatr'izao aloha reto a de reto placentsika tsara ohatr'izao a de ty ray ty koa placentsika tsara ohatr'izao zany le izy de raso aloha vertice de sélectionné de L ampiakaritsika kely ty fa mifanindry izy teo ohatr'izao zany verifentsika avato amin'ny côté avato a de vita zany ny dépliagen'ilay magazine atsika zany anohy an'ilay texture tsika zany a rehefa vitatsika nipetraka atao daholo le izy a de ato amin'ny ilany akaviatsika de lasa aloha activeko an'ilay ato zany de hita foana le raccourci a créer tsika zany a new de
omentsika anarana zany UV zany satria io zany ilay UV créentsika an'ilay texture zany ataoko hoe UV trano fotsiny a. Dia ny taillany ataontsika 4096/4096 zany ngezangeza. Dia avy eo UV dia export UV layout a. Dia mitady an'ilay dossier histocketsika an'iny UV iny zany tsika. Dia créer dossier vaovao omeko anarana mappy texture zany ao zany mistockeko ilay izy. Dia soloiko ny anarany UV trano zany ohatra tsy maninona dia cocheko ilay alo UV io a. Dia export UV zany klikeko avy eo. Rehefa vitantsika izay dia atao anaty Photoshop tsika no hiasa zany a, hiplacer an'ilay texture an'ilay trano zany. Dia file dia open dia hitady an'ilay UV zany tsika dia loadentsika atao anaty Photoshop ilay izy a. Dia atao anaty Photoshop tsika no miasa dia sauventsika aloha zany ilay izy a, ataontsika PSD zany. Dia omentsika anarana zany dia enregistrer dia OK a. Avy eo zany tsika raha atao anaty Blender tsika mijery iny zany zao ilay ambany iny zany. Dia hoasintsika an'ilay texture an'ilay ambany zany. Dia jerevantsika ilay texture a. Ilay texture io moa zany efa miaraka ao anatin'ilay fichier zany. Dia azonareo ampiasaina koa zany ilay izy. Dia ampidirintsika ato zany a ilay texture. Ity moa zany Photoshop basique be ny ampiasaiko zany mba tsy dia misy hoe tena hoe zavatra hoe secret be atonanina fa mitravy an'ilay texture zany no ataontsika ato fotsiny a, mametraka an'ilay izy amin'ilay UV zany. Ohatr'izao zany dia sélectionneko ilay izy a, ampiakariko kely zany ity aloha izay vao sélectionné tsara daholo ohatr'izao zany. Rason-gesaiko kely expand dia ataoko 3 zany. Dia sélectionneko ilay texture dia CTRL-C CTRL-V zany. CTRL-C CTRL-SHIFT V moa zany dia mijanona eo place-ny eo ilay izy atao anaty Photoshop a. Dia ilay rindrina ery amin'ny farany ery jerentsika zany dia io zany ilay UV an'io a. Dia ho alaintsika ilay texture an'ilay rindrina. Ireo moa zany efa miaraka amin'ilay fichier daholo ka aza matahotra nareo a. Dia placentsika fotsiny zany ilay texture zany. Skelentsika kely izy a, ohatr'izao ohatra tsy maninona zany raso aloha. Placer eo zany izy dia ampidirintsika. Io moa zany ny zavatra tena atao hoe apetaka ao amin'ilay UV ilay texture dia mitovy amin'izao place zao zany ny endriny rehefa ao anatin'ilay 3D izy rehefa avy eo. Ka mila ahidritsika tsara dia raha sélectionneko angesaiko kely a. Dia ohatran'ilay nanovana an'ilay teo ambany teo zany a. Dia io zany ilay izy teo a. Dia ilay rindrina amin'ny sisan'ireo moa zany couleur tsotra fotsiny no ho ataontsika aminy ngambany. Dia activentsika ny UV a. Dia sélectionnentsika zany ilay an'iny ilay couleur an'ilay rindrina teo iny a. Dia raha sy dia ataontsika an'ity ihany a. Dia sélectionnentsika zany ilay izy a, ohatr'izao zany. Dia raha sao angesaintsika kely ny sélection a. Dia manisy calque-tsika dia fenoantsika an'ilay couleur amipikena teo zany ilay izy. Dia veryntsika ny ambany a, ny ambony zany zao a. Iny zany ilay ambony iny.
dia ho sélectionnetsika dia angesaitsika kely ny sélection atsika dia hofaitsika kely ny couleur zany ataontsika ohatr'izao ndraso ohatra ohatr'izao zany a dia ny saturation kokotetsika kely dia appliquetsika eo zany ilay couleur teo. Rehefa vitatsika izay dia ilay ambany fitoerana voninkazo zany reto UV vao sélectionné reo sélectionnetsika ilay izy dia hitatsika mipoitra etsy amin'ny etsy zany a reo zany ilay hoasitsika loko tsotra fotsiny zany reo sélectionnetsika ilay UV sélectionnetsika dia angezaitsika kely zany ilay sélection ty moa zany mety samy manana fomba fiasany tsirairay ato anatin'ny Photoshop fa ny antsika aloha zany dia izay ny anaovantsika anazy zany aloha ny amin'ity tutorial ity zany fa ny olona be dia be ny mahay Photoshop ohatr'izany zany fa ny antsika tsotsotra fotsiny dia sofetsika ilay texture zany ohatr'izao zany dia verina atao anaty blender tsika zany dia sokafantsika ilay texture teo zany tadiavintsika misy azy dia io zany ilay izy fa loader dia ohatr'izao zany ilay izy fa hitatsika ato ilay texture nataontsika teo zany amin'ilay ambany sy ilay rindrina zany ilay lokontsika dia saofetsika matetitetika ny scène zany ilay varavarambe raha jerevantsika aloha ilay textureny dia ho exportitsika koa zany ilay UV mapiny io zany ilay varavarambe créetsika dia UV dia export dia ataontsika ao anatin'ilay dossier teo zany ilay izy metsika anarana dia export zany dia atao anaty Photoshop indray tsika zany miverina dia fermetsika ireny aloha dia sokafantsika ilay UV zany iny ilay UV an'ilay varavarana iny dia jerevantsika ilay texture nahazo io zany ilay izy io zany texture nahazo tsotra fotsiny io zany dia ampidiritsika atao anatin'ny andro zany dia renomeko kely reto aloha dia meko anarana ahafahako miasa amin'ilay izy tsara zany sélectionnetsika dia bataitsika dia skeletsika ohatr'izao ohatra zany placetsika tsara izy dia maka an'ilay outil-ana sélection iny tsika dia sélectionnetsika ny UV dia angesaitsika ohatran'ilay nanao an'ilay texture tamin'ny voalohany teo ihany zany dia copier dia coller eo amin'ny toerana eo dia dupliquetsika ilay hazo dia iny no ezahantsika copier coller eo zany azona an'ilay texture hazo an'ilay varavarambe atsika dupliqueko ilay izy dia ataoko amin'reto UV eto ambany reto zany ohatr'izao zany ohatr'izay angesaitsika dia copie coller dia misy texture zany dia ho asiko kalikafa ho asiko couleur diffuse fotsiny zany ho an'ny rehetrarehetra ohatr'izao zany dia zaoventsika ilay texture zany dia ho asitsika JPEG zany ok ohatr'izao zany dia
ho ampidiritsika ilay texture voankarentsika teo zany a. Iny zany izy de lasa ohatr'izao zany ilay faravarambe atsika. De apotratsika daholo ny objet rehetrarehetra de avy eo tsika anao ny latabatra zany. Ohatr'izao zany efa vitantsika nandahatra an'ilay UV de karentsika hoe UV zany, table zany de ok zany. De ho exportentsika zany izy de placentsika ato koa zany izy zany. Mena anarana de ny exportentsika izy de verina atao amin'ny Photoshop indray zany tsika de sokafantsika ilay UV zany de ohatran'ilay nanao an'ilay latabatra teo ihany a, sady iny ihany moa zany ilay texture ho ampiasaintsika de iny no ampiasaintsika koa zany amin'ilay latabatra. Ohatr'izao zany de escalentsika izy a. Eto zany tsika miezaka mametraka an'ilay texture ao anaty UV zany. Ho asiantsika ilay izy a de angesaintsika kely. Ohatr'izao zany de ho afindratsika atao amin'ny ilany ato indray zany izy ohatr'izao a. Scale kely ihany a. Ohatran'izao ohatra sana tsy maninona. De angesaiko kely ny sélection a. Ohatr'izao zany de ho afindrako ato ambany indray zany menoko an'ilay UV ato ambany ito. Ohatr'izao de sélectionneko a de angesaintsika zany ilay sélection a de CTRL C zany ilay mikopy de coller-neo ihany ilay izy zany de ato amin'ny sisiny ato zany mbola misy an'ity a de angesaintsika kely ny sélection zany de kopyentsika collentsika eo amin'ny toerana eo ihany izy zany a de asiantsika couleur diffuse zany, piquer couleur eo amin'ilay latabatra eo de alefako amin'ilay calque teo zany ilay izy de sauventsika zany ilay PSD de ho exportentsika JPEG, ndraso alofa JPEG ohatr'izao zany de verina atao anaty Blender tsika de ho ampidiritsika ilay texture-na latabatra izay vao nataontsika teo. Ohatr'izao zany ilay latabatra zany rehefa misy texture de ny ankoatran'izay angambany a anao tsika ny texture-ny ilay magazine angambany no ataontsika manaraka zao a. Shift asa moa de izy irery de ilay UV koa efa nalamintsika de ho asiantsika texture fa maka repère tsara aloha hoe aiza ny fasy ambonin'ilay izy zany ahafahako mametraka an'ilay texture de alamiko vetivetika izy zany mba tsy ho sahirana miasa ao anaty Photoshop rehefa avy eo rehefa ametraka an'ilay texture zany amin'izay mazava tsara ilay izy de créentsika indray zany ny UV an'ilay boky io a de ho ataontsika kelikely ngamity 2048 satria ilay boky kelikely ihany de tsy de maninona na kelikely ary ilay texture zany amin'iny de sauventsika zany ilay izy, omentsika anarana UV zany a de UV mag de exportentsika, sokafantsika indray ny Photoshop a de fermentsika ireny aloha de ho sokafantsika ilay UV an'ilay magazine de mitady an'ilay texture-na magazine ndraiky zany tsika. Ireny moa zany iny amin'ny internet eny afaka maka ianao a couverture-na boky sy magazine ireny de ireny no ampiasaintsika zany. Ampiasaintsika zany izy eto, apetrakitsika fanitsy amin'ilay UV zany. Eto tsika somary mitriche kely fa tsy maninona fa
ezahantsika ampifandraisana satria le izy a tsy mifanaraka tsara le texture sy ilay UV antsika dia somary skeletsika kely izy fa tsy maninona angamba izao. Dia alaitsika indray ny manaraka dia placentsika zany izy a amin'ilay UV le sasan'ireo zany, amin'ilay ambony moa zany satria ilay anankitelo ireo zao le avy ao ambany zany, fa le aty ambony no tena travailler-ntsika satria le ao ambany tsisy mahita ilay izy, tsy hitan'ny caméra zany. Ohatr'izao zany. Miezaka mampiditra an'ilay texture ao anatin'ilay UV fotsiny aho zany a, dia miezaka koa mba tsy déforme be zany ilay izy. Ohatr'izao zany ohatra dia maka an'ilay texture hafa indray iny zany tsika andraso aloha. Ka an'ilay texture ty texture ty zany a dia collentsika ato izy dia placentsika eo zany izy a, amboaritsika kely ohatrohatr'izao zany. Raso aloha amboaritsika tsara izy ohatr'izao zany ohatra. Rehefa vita izay dia raso aloha jerevantsika ilay fasy ato zany a, ilay fasy rehetra sélectionnentsika dia raso aloha ataoko ortho kely aloha ahafahako mijery an'ilay fasy rehetra zany. Sélectionneko reo dia reto telo reto ngambany a ilay fasy reny, dia miverina atao anaty photoshop a dia reto telo ambony reto zany a sélectionné aloha couleur zany, mipika couleur amin'ilay texture teo a, dia someko kely a reto zany a ataoko 50 ohatran'iny ngambany, ohatr'izao zany ohatra. Izy telo ireo zany, izy telo ireo a fa misy faut sélectionner a ohatr'izao a désélectionneko. Reo zany no ho asiantsika ilay couleur diffuse tsotra fotsiny zany. Asiako kalikaray dia asiantsika an'ilay couleur dia aka an'ilay texture ilay amin'ny ilany amin'ilay feuille zany tsika dia ity no akatsika zany a, maka kely ohatr'izao tsika dia sélectionnentsika dia iny no collentsika atao anatiny ato zany, dia iny ilay izy a placentsika amin'ilay UV zany ilay izy. Amin'iny zany hita ilay izy hoe boky. Dia mboaritsika kely a dia iny ihany no dupliquentsika zany, dia iny no amenoantsika an'ilay ambon'ireo zany. Dia dupliquentsika dia avendratsika ao ambany zany ohatr'izao zany. Dupliquentsika ilay izy a dia ohatr'izao zany. Fa raso aloha misy asiantsika kalika ato aloha dia sélectionnentsika iny dia asiantsika couleur diffuse amin'iny zany ilay izy, appliquentsika eo a dia hosauventsika ilay texture aloha zany a, metsika anarana texte manga dia exportentsika en JPEG zany ilay izy, dia enregistré dia miverinao anaty blender tsika dia open dia jerevantsika ilay texture n'ilay boky zany dia jerevantsika hoe ohatr'izao zany no fivoakan'ilay izy zany. Sauventsika foana ny scène dia apotantsika amin'ilay altage zany ilay scène dia hitantsika fa vita ilay texture zany.